Fomba hafakely no hita ny fandarana sy Tucmad entina isitonana ny tanora ho liana amin'ny taranja siantifika dia ny fanaovana andrana aseho amin'ny endrika hita maso sy azo tsapain-tanana. Izany indrindra no antom-pisian'ny journée scientifique tanterahana mandritra ny 3 andro etsy amin'ny AFT Andavamamba. Azon'ireo mpianatra tanterahana tsara na any am-pianarana na any an-trano ireo fampiarana ny fomba hita maso ny lesona mahakasika ny taranja siantifika, ahitana ny fizika chimie, ny matematika ary ny siansa. Eto amin'ity trano iray ity izay ahitan'ireo mpianatra ny taranja siansa dia mampiseho ny fomba fampiasana ny microscope sy ny fandinihana ireo akora ao anatiny ireo zavamaniry. L'expérience réalisable plus simple zay zany hoe zay tsy mila produit hoe vidimbola lafo dia ny voalohany indrindra dia naka fleur d'hibiscus zay nalaina tetsy le fleur d'hibiscus dia no jerena amin'ity fleur d'hibiscus ty dia ny épiderme supérieur des pétales dia nalaina tamin'ny lame de rasoir plus simple. Lame de rasoir zany nangalana an'ilay épiderme supérieur dia napitraka eto ambonin'ny lame de verre dia nasiana goutte d'eau dia nisaromana lamelle zany le manifika lame de verre manifika dia nijerena microscope hitantsika ao anaty microscope zany hoe manahoana zany cellule d'épiderme de fleur de pétale colorée azo ampiasaina zany la fleur ina na fleur ina. Eto Andavamamba nanomboka androany ka hatramin'ny alakamisy 17 novambra izao no ampiratian'ireo fomba aseho amin'ny endrika hita maso sy azo tsapain-tanana mikasika ny votoatin'ireo lesona amin'ny taranja siantifika ho an'ny kilasy faharoa, kilasy voalohany ary ny kilasy famaranana. Tafiditra ao anatin'ny hetsika journée scientifique tanterahan'ny fandaran'asa Tucmad moa ity hetsika ity. Marena fa ity tetikasy ity dia mametraka médiathèque électronique eo anivon'ireo sekoly mpiara-miasa aminy hoentina mpianatra indrindra ny taranja siantifika. Zavatra atao fampiratiana arak'izao hitanareo izao hoe journée ana science mihitsy ny expérience afaka atao anatin'ny science sy ny physique chimie sy ny mathématique no aranty ho hitan'ny public eto, ho hitan'ny établissement partenaire. Ny tanjona moa zany dia tena hoe isariana ny ankizy fantatra sy akafiany ilay matière scientifique raha betsaka ihany matahotra ny matière scientifique dia mizahana ho zavatra mahasarika ohatr'izao no natao ireo zavatra hitantsika maso ireo moa dia misy ao anatin'ny médiathèque daholo dia ampahafantarina azy hoe misy zavatra azo atao sur ordinateur ohatran'ireto. Misy 520 ireo sekoly miara-miasa amin'ity fandaran'asa Tucmad amin'izao fotoana izao manerana ny faritra 13 eto Madagasikara.